Vatsimpana et Dieu Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra raisanakary fanahy masonao, midera sy mankalaza ary mivonahitra anao zahay raha tratra indray izao maraim-baovao izao. Ianao tokoa no namoanay tamin'iny alim-pahafatesana iny, izay alina nazonay koa nefa nandreny feonao tamin'ny alan'ny fainao masina, atsiarovanay fa nandro n'alina dia miteny sy manambara ny Hafatra ianao. Mankasitraka noho izany Jesosy, ary dia mangataka aminao indrindra zahay mamindrafo aminay, mamela ny elokay, fa tsy tanteraka no atrehanao zahay. Mba diovy iray amin'ilay ranao sarobidy nalatsaka tao Kalvari, mba ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary dia hatreo feno izay mindalan'izany fainao masina izany, mba ho voninahitra ao izao fotoana izao. Mitenena Tompo Jesosy araka ny fombanao, fa voninahitra izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay velona sy masina manan-kira Nazareta nazona manisy mangataka izany vaka izany, misaotra ray malalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny Salamo 7:30 ny andinin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Psaume 37, verset 5 à 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ankiona amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa hataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitotò vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tesitra amin'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Ireo toe-javatra avy any ivelany, avy any ivelan'ny tena antsika izany, ireo ahiahy, ireo fisalasalana any am-pitso, ireo zavatra rehetra izay mahatonga tebiteby, tahotra, ary ihany koa fifantohana ny amin'ny tenina fotsiny, dia zavatra pazon'ny olombelona. Ho antsika kristiana nefa dia raha tratran'izany isika izao no tsarovo hoe misy toa tsy fahatokinan'Andriamanitra. Amin'ilay fanoarana nataon'i Jesosy ny amin'ny mpamafy, nanambara tokoa izy fa ny ahiahy sy ny tebiteby amin'izao tontolo izao, ny harena sy ny filàna dia mamono ny teny ka tsy mahatonga ny teny hiteraka voankazo na voany. Midika izany fa ny ahiahy sy ny tebiteby amin'izao tontolo izao, ireo zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainantsika, ny fitaky ny harena sy ny filàna samihafa dia mamono tahaka ny tsilo ny tenin'Andriamanitra ka tsy ahafahantsika mamokatra araka izay ilain'Andriamanitra azy. Ny Tompo dia miantso antsika sy mampirisika antsika mba tsy hanana izany ahiahy sy tebiteby izany. Aza manahy ny Tompo, ny amin'ny ainareo. Izay tokoa lazainy ao amin'ny filazantsara ka Maty 2:1. Paoly apôstôly koa dia nanambara izany amin'ny hoe aza manahy na inona fa aoka hangataka sy hivavaka mandrakariva ianareo. Dia ilaintsika izany ny tsy hanadinona ovinanoviana an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izay miany ny fiainantsika. Aoka hiverinantsika mandrakariva ny teny fampanantenana nataon'ny tenin'Andriamanitra ka hifantohantsika tsara ao am-po sy ao am-panahy, ho tadiditsika tsara izany rehetra izany, mba hahatonga antsika hanana ny saina kinga mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga ny ahiahy sy ny tebiteby, rehefa tonga ny zavatra izay mitranga amin'ny fiainantsika. Mianara riavako hametraka ny ahiahy sy ny tebitebintsika rehetra eo am-pialan-tanan'i Jesosy. Matetika isika manoloana ireo olam-piainana sy ahiahy ary tebiteby dia mahatonga antsika tokoa izany rehetra izany ilay fanahiana ihany koa sy ny fitseretana samihafa. Dia izay no
atserovatsika fa ireo ahiahintsika rehetra dia mila apetraka amin' Jesosy. Ny tebitebitsika rehetra dia mila afantoka eo amin' Jesosy Kristy ary mila raisiny izany. Ary efa raisiny dia tsy raisitsika intsony fa tahaka mananianiany an'Andriamanitra ny mametraka eo am-pelantanany ny ahiahy sy ny tebiteby dia avy eo raisitsika indray izany. Tsy tompoko. Aoka ho tena matotra isika ka rehefa apetraka amin'ny tompo dia tsy raisina intsony. Eny ny ten'Andriamanitra izay mipetraka ao anatintsika sy miasa ao anatintsika dia tsy maintsy hamokatra vokatra izay, hamokatra voatsara ary mitondra ireo atao hoe vokatra tsara ho an'Andriamanitra. Ny fanahintsika noho izany raha toa ka miahiahiny amin'ny ampitso, variana, mandalina sy mandinika ireo zavatsakotra maro samihafa, ireo fahasarotana, dia tsy mba hanana mihitsy noviana ny fiadanan'Andriamanitra. Ary indrisy fa maro ireo mpino izay amin'ny toetra ao anatin'izany. Soa nefa fa mbola misy ihany koa ny kristiana izay mametraka ny fiainany eo amin'Andriamanitra sy toetra eo amin'ny isan'andro araka izay voalahatra tokoa ao amin'ny boky Isaya 2:7, ny 10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mieritreritra foana fa izaho no Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana amin'ny fahamarinako aho. Izany mampatsiahy antsika tokoa fa momba antsika Andriamanitra ary dia manjary tokoa anisan'ireo mpanompo voavidin'Andriamanitra isika ary dia fantatsika ao anatin'izany rehetra izany fa mampanantena Andriamanitra ary tsy tokony atahotra isika ninikidoninikatra, tsy atahotra olombelona isika na iza satria Andriamanitra momba antsika, tsy atahotra ny zavatsakotra isika iny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika, fa izara kosa ny fahasoavana sy hery izay ilayntsika hiatrehana ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainana ary dia hamonjy antsika Andriamanitra amin'ny fotoatsarotra satria izy Andriamanitra izay loharanom-piadanana ho antsika ary dia hiazona antsika izy sy solovavantsika. Izay no azoantsika mahatsiaro tokoa fa ninikidoninikatra amin'ny fiainantsika dia fantatsika fa Andriamanitra dia miazona antsika amin'ny tanankavanana fahamarinana ary dia miantso antsika mba hizara izany fahasoavana izany fa izy no hamonjy antsika sy hanome antsika ny fiadanana mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Ry havana malao rehetra amin'ny tompo, tomoera ary eo amin'Andriamanitra isika dia miravoravo amin'ny Jehova fa izy tokoa dia ampiseho ny fahamarinantsika tahaka ny mazava midikena tokoa moa izany. Azo valina isika amin'ny vavaka izay ataon'Andriamanitra amintsika, ny valim-bavaka ny dikan'izany ary dia asehon'Andriamanitra ny baribary ny fahamarinan'ny mpiainantsika dia azo anjara lova avy any an-danitra isika ka azo fanampiana avy amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Engany ny tompo hitantana antsika sy hiaro antsika, hananantsika ny fanatrehany sy ny famonjeny amin'ny zavatra rehetra. Ry havako manantenan'Andriamanitra amin'izao Salamo 130 zao tokoa dia fantatsika fa misy ary hita miharihary tokoa ny fihetsiky ny olona marina eo anoloan'ny ratsy fanahy izay ohatran'ny toambinina ao anatin'ny faharatsiana sy ny faly tompon-tondratena dia ny azontsika atao dia miezaka aharitra amin'ny finoana eo am-piandrasana an'Andriamanitra hitondra ny rariny. Eny tokoa ny Andriamanitra izay tsy andry ny hafa ahandrintsika ihany hoy ny tenin'ny Taolo dia ambony izany tokoa miandry an'Andriamanitra tsika hitondra ny rariny fa hanamarina antsika izy. Aoka ary toetra antsika anatin'ny fahatokiana fa na mandalo olana sy fahoriana aza dia afaka hanana faharetana amin'ny alalan'ilay fanampian'ny fanahy masina. Izy tokoa hanome antoka antsika fa mamaly soa ny olona marin'Andriamanitra ary manafay ny ratsy fanahy. Fanahy masina ilay toetra amintsika mandrakariva ary ny fiadanany hiasa ao anatintsika sy tapaka dia mahereza mahatanjah aza matahotra ny am-vatom-po fa
ireo ahiahintsika rehetra dia mila nkinan'Andriamanitra ary atoky azy amin'ny fotoana rehetra isika dia ataony tanteraka tokoa ny lalantsika. Mahereza ny Tompo hitantana antsika amin'ny herin'ny faherezana anio impitso ary mandrakizay dia nitombona tsara iandry an'Andriamanitra isika ka nantena azy. Saotra Tompo ny amin'ny teninao fa afaka isika. Eny Jesosy manalo tsy hirehetra tokoa ny fahatezeranay fa hiravoravo aminao mandrakariva izay satria tsapanay ny vokatra ny fahanirianay sy ny fitiavanay ianao. Dia nakaiky anao mandrakariva izay ry Tompo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny fanahy masina ary ankasitraka ny fahamarinana sy ny fahitsian'ny teninao. Ho anay tokoa izay miravoravo aminao dia Andriamanitra mihitsy no mametraka ny faniriana aty am-ponay. Ianao no hamaly ny fitarainan'ny fonay Andriamanitra ary dia ianao no hipetrahan'ny firavoravonay isan'andro. Andriamanitra, amin'ny alan'i Jesosy Tompo ilay zanakao tianay no hametrahany feno ny fiainany manontolo. Ny asy ny tebotebonay, eny ireo fisalasalanany amin'ny ampitso sy ny toejavatra izay mitrango amin'ny fiainany rehetra. Ataovy mahatsiaro isan'andro izay ary fa ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainanay dia efa fantatrao avokoa na ny ankehitriny na ny ho avy. Saotra Jesosy, sambatra manana anao. Ampitoera amin'ny fiadananao izay ary dia aoka lefananao masina hitahadalana amin'ny zavatra rehetra. Atolotra ho anao ny azy sy ny voninahitra ary Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay miasa tsy mba sasatra, ianao ilay mandeha ny voninahitra ao ka mitantana anay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao. Ianao ilay tsy miova ao maro sy mandrakizay ka azonay mitoetra eo amin'ny ahi-maitso isan'andro. Anao ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Nihaja amboninahitra anoatra amin'ny taloha ankehitriny mandrakizay. Fa aminay kosa nitsodranao. Fa soavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina ho aminay isan'andro sy mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen.